miarabantsika rehetrarehetra indray androany dia manome fotoananareo vetivetika ho toy any resaka nationalité any Andriamatoa Andry Rajoelina izay noresahantsika maly. Maro ny fantaniana izay napetrakareo fa anisany miverimberina dia ahoana zany ny mikasika ny ireo izay manana double nationalité. Raha fitiny koa ny zavatra mitranga ho an'izay androany vao manaraka dia izao. Araky ny lalàna ao anatin'ny code de nationalité malagasy izay mbola manakery hatramin'izao dia voalaza ao anatin'ny article 42 fa izay malagasy feno taona ka maka zoam-pirenena vahiny dia very automatikany zoam-pirenena malagasy izay nananany. Na gasy ray gasy reny ary izy dia very automatikany mahagasy azy raha ohatra izy efa ao anatin'ny fahafenona taona, zany hoe malgache majeur feno 20 taona no mangataka nationalité vahiny. Ny dikan'izay dia izao: raha ohatra ka nangatahana le nationalité dia very ny nationalité voalohany izay nanananao dia ny mahamalagasy anao. Raha ohatra ka nolovana ilay nationalité dia mbola tsy ampy taona ianao na mineur ianao no mahazo an'izany nationalité de filiation zany. Zany hoe raha ohatra ka par filiation no azahoanao an'le nationalité anao dia tsy mangataka ianao fa mandova. Zany hoe tsy omena anao le nationalité fa tonga dia reconnu. Déclaration de nationalité ny anarany raha ohatra ka ataontsika amin'ny teny frantsay. Raha ohatra indray ka mangataka ianao anana nationalité izay tsy nolovanao dia naturalisation ny anarany. Ireo zavatra ireo zany no manasamihafa anazy fa any Madagasikara izay tsy mbola ataontsika hoe manome an'izay fanazavana mazava izay ny lalànantsika dia tsy haintsika manavaka anazy any Madagasikara fa tsika mieritreritra hoe raha ohatra ianao métissy dia métissy vazaha, raha ohatra ianao ka zanaka vazaha dia double nationalité, raha ohatra ianao ka mana vazaha taratasy dia nationalité. Fa izay zany mahasamihafa anazy. Raha ohatra ianao nangataka, zany hoe nanao démarche pour demander la nationalité dont tu n'as pas droit, tsy nolovainao le izy avy amin'ny ray sy reninao dia naturalisation ny anarany. Ary io naturalisation io dia sur demande, zany hoe nao no mangataka rehefa feno taona ianao. Rehefa feno taona ianao no mangataka nationalité dia hiara-ny article 42 ianao, dikan'izay very ny malagasy anao dia tsy mahazo, tsy manana ny zoam-pirenena, tsy mizaka intsony ny zoam-pirenena malagasy ianao. Raha ohatra ka nolovainao izany, zany hoe ny olona afaka mandova ny nationalité ny ray aman-dreniny dia ny olona izay manana ray na reny manana zoam-pirenena hafa na nationalité hafa. Raha ataontsika hoe tsotra zany frantsay foana ny raisitsika. Raha ohatra ny rainao na ny reninao zany ma nationalité française dia ianao automatique tsy mila mangataka dia nationalité française. Mila provena, zany hoe mila mitondra ny prov fotsiny ianao hoe ny ray sy reninao na ny rainao na ny reninao dia manana izay nationalité française zay dia mitondra certificat de nationalité dia tonga dia mivoaka ny déclaration ma nationalité française anao. Zay zany ny fandehany. Fa raha ianao tsy manana ray tsy manana reny frantsay dia mangataka ianao izay vao mahazo naturalisation. Zay zany ny article 42. Nanontany marobe ny olona nanontany hoe ary ahoana ny mikasika ny article 45 ao anatin'ny code de nationalité io ihany. Dia izao zany ny fandehany. Io article 45 io dia milaza hoe perd sa nationalité malgache, perd sa nationalité tout malgache
même mineurs, qui ont fait la demande par le gouvernement. Dia eo zany mipetraka amin'ny fandaninao dia ahoana indray io article io izay nitenen'ny mpanina tamin'ny herinandro maromaro lasa. Dia izao zany fanazavana. Ny olona izay manana double nationalité no concerné amin'io article 45 io. Izany hoe iny olona double nationalité dia ny olona izay nandova nationalité tamin'ny ray aman-dreniny na tamin'ny dadabeany sy ny bebeany. Izany hoe tsy misy olona izay majeur ou double nationalité raha ohatra izy efa majeur vao nangataka. Fa matoa izy majeur double nationalité dikan'izay nationalité nolovainy tamin'ny ray sy reniny io nationalité na nationalité par filiation. Zay zany manavaka an'ilay izy. Io nationalité par filiation io ihany no ahafahana manana plurinationalité, ahafahanao manana nationalité malagasy akoatra ny nationalité hafa. Rehefa tsy par filiation le izy dia nangatahanao volontairement. Raha par filiation le izy dia manana droit ianao mananjo ianao hitazona zany nationalité anao zany. Zay olona mandova ny nationalité andray aman-dreny na ny dadabeny sy ny bebeny zany dia concerné amin'io article 45 io raha ohatra izy ka mangataka ny tsy hizaka intsony ny zoam-pirenena malagasy. Fa ianao izay mangataka nationalité rehefa feno taona dia tsy mipetraka akory ny fantaniana satria tsy mikasika anao ny hoe fahaverezan'izay nationalité sur autorisation izay. Tsy mila mangataka autorisation akory ianao fa ny article 43 no miatra aminao. Ina voalaza ny article 43 io? Ny article 43 milaza hoe toutefois les personnes qui sont enrôlées ao anatin'ny miaramila zany hoe enrôlées ao anatin'ny tafika malagasy zany hoe ny maramila ao anatin'ny tafika malagasy ao anatin'ny feptaona 10 dans les 15 ans ao anatin'ny 10 taona ny dirany tao anatin'ny nazahoany an'le nationalité vahiny dia tsy maintsy mangataka autorisation amin'ny gouvernement izy izay vao mahazo manala izay vao very aminy izay nationalité izay. Fa ny fantaniana amin'ny antsika zany hoe Rajoelina ve ao anatin'ny maramila sa izy ve voasoratra anatin'ny registre de recensement ho tsaraina maramila. Rehefa tsy izay izy dia ao anatin'le catégorie hoe toutes les autres personnes ne sont pas concernées, ne sont pas astreints à demander l'autorisation du gouvernement des votanistes. Toutes les personnes déchargées du service militaire, arini tous les hommes qui sont déchargés du service militaire. Satri efa navita service militaire izy na efa dispensé de service militaire. Izay fantanina mikasika ny article 45 iny. Raha ohatra ka ho averiko anareo mba hampazava tsara ho an'ny olona izay double nationalité par filiation na nandova nationalité indray aman-dreny no valable ny article 45 fa ho an'ny olona izay nangataka nationalité rehefa feno taona izy dia article 42 no miatra aminy satria tsy manana nationalité malagasy intsony izy vatany vao manaiky nationalité hafa vahiny. Ho an'ny ty zavatra mampikorotana antsika Madagasikara ty zany dia izao. Miverina isika amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina izay nahazo ny nationalité tamin'ny 19 novembre 2014. Averiko ihany amin'ny fotoana izay nazahoany an'izany décret de naturalisation zany dia very tanteraka ny fizakana ny zoam-pirenena malagasy ho an'Andriamatoa Andry Rajoelina. Noho izany dia izay zavatra rehetra nataony manomboka teo dia tsy manakery ama malagasy azy. Ny filatsahana hofidiana tamin'ny 2018 dia
tsy manakery zany hoe frappé de nullité. Ny fanekeny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny filatsahana fidiana dia frappé de nullité. Ny fahalaniny tamin'ny décembre tamin'ny janvier 2019 dia frappé de nullité ary ny zavatra rehetra nataony en tant que président de la République dia frappé de nullité. Dikan'izay amin'izao tsika miteny zao zany dia fona daholo, tsy manakery ary tsy ara-dalàna daholo ny investiture ny Andry Rajoelina, ny candidature ny voalohany indrindra aloha, ny candidature ny fahalaniny, ny investiture izay zavatra rehetra nosoniavana manomboka amin'ny fisoniavana ny conseil de gouvernement voalohany ny fanendrena ny prime ministre Tsay Christian tamin'ny 2019, ny fanendrena ny mpikambana amin'ny gouvernement tarihany Andriamatoa Tsay Christian tamin'izany ka hatramin'izao ny fanendrena ny lalàna mikasika ny Sénat izay manko nampisy adevitra koa efa manina zany no Assemblée nationale no sisa misy eo fa manina ny Sénat no tsisy nefa izay voalaza ny constitution. Tsy hoe akory hoe déclaré incapable satria ohatra hoe lasa adala Rajoelina na hoe marary na hoe maty na hoe tsy tananjavina fa nohon'ny incapacité ataontsika hoe civique, incapacité civique izaka ny zopirenena malagasy no nahatonga azy tsy afaka milatsaka hofidiana araky ny article 46 ny code ny constitution. Milaza manko ireo mpamono afo ny fitondrana fa samy hafa ny constitution izay hoentiko eto aminareo sy ny hoentina ananany zareo. Ny article 42 tompoko tsy anaty constitution fa ao anaty code de nationalité izay mbola tsy niova na dia nisy réforme raha natao tamin'ny 2016 sy tamin'ny 2021 izay tsy mbola niova ary io article 42 io dia mbola manakery fa ny article 46 ao anatin'ny constitution dia milaza mazava fa ny olona izay ilatsaka filohan'ny repoblika, ny candidat izay ilatsaka filohan'ny repoblika dia tsy maintsy mizaka ny zopirenena malagasy ary mizaka ny droits civils et politiques tsy mbola nasorona tamin'izany zay droits civils et politiques zay. Raha olona efa very taminy zany ny zopirenena malagasy tamin'ny 2014 2018 izy tsy afaka milatsaka. Eo izany mahatonga le incapacité tsy afaka milatsaka izy kanefa nafeniny ny tsy fahafahana milatsaka dia mbola nilatsaka izy. Misy fandikan-dalàna marobe zany. Voalohany indrindra infraction amin'ny inscription sur la liste électorale. Ianao rehefa tsy mizaka ny zopirenena malagasy tsy mahazo misoratra eo amin'ny liste électorale intsony. Faharoa, ianao rehefa tsy mizaka ny zopirenena malagasy tsy mahazo milatsaka hofidiana filohan'ny repoblika intsony. Ianao rehefa tsy mizaka ny zopirenena malagasy dia mizaka zopirenena vahiny mitondra firenena anankiray dia manana accès amin'ny données ao amin'ny défense nationale ny firenena io. Dikan'izay dia misy délit d'espionnage koa zany ao. Ianao rehefa mandray ny nationalité française na nationalité hafa vahiny dia manao ny atao hoe parcours d'intégration, manao allégeance amin'ny nationalité anao iny. Fa indrindra ianao fa tsy manana intsony ny zopirenena malagasy anao nefa ianao manana accès amin'ny défense nationale, secret défense nationale ny firenena io. Dikan'izay dia espionnage, délit d'espionnage zany ary délit de haute trahison ny fisinao eo sy ny nametrahananao eo. Averiko foana zany mba hiditra anaty lohantsika hoe ao anatiny atao hoe fandikan-dalàna tanteraka ny fisiny Andry Rajoelina eto. Ny sisa tafajanona amin'ireo institution izay napetraka Rajoelina satria tsara fantatritsika fa ny constitution dia milaza en cas de vacances du président de la République
dia ny président Sénat no mitondra. Ny loza nefa dia izao. Andry Rajoelina ihany koa no nanova ny lalàna mifeny Sénat, nefa ny araka ny teniko teo dia nul daholo ary tsisy manan-kery daholo ny lalàna rehetra ny soniavy ny Andry Rajoelina sy izay zavatra rehetra nataony soni. Dikan'izay zany lalàna mametraka ny Sénat sy nampifidy ny Sénat ary nanendry ny Sénat dia tsy manan-kery. Rava zany ny présidence, rava ny gouvernement, rava ny Sénat. Ny Assemblée nationale zany no mbola misy ataontsika hoe s'apprête à discussion mbola azo edina hevitra faratena zoina dia zao. Loi 2018 010 du 11 mai 2018 relatif aux élections des députés à l'Assemblée nationale no mametraka ny député ao Madagascar. Ny fidianana an'ireo député ireo nefa dia tamin'ny décret 2019-056 du 1er février 2019 zany hoe Andry Rajoelina koa nanao soni azy. Eo zany mipetraka amin'ny fanontaniana hoe ireo olona izay nofidiny vahoaka amin'ny alalan'ny lalàna napetraky ny filoha teo aloha Rajaonarimampianina ve manan-kery amin'ity amin'izao lazaiko hoe tsy misy fanjakana maefa intsony ao Madagasikara fa vacant ny siège ny filohan'ny république. Dikan'izay zany dia eo mipetraka fanontaniantsika ary mbola hovalitsika amin'ny andro manaraka izany fa raha izay no izy karaha ohatra manan-kery ny fifidianany vahoaka malagasy ny Ramatoa ny député rehetra izay tarihany Ramatoa Christine Razanamahasoa dia Christine Razanamahasoa zany no mitarika ny fitondrana malagasy amin'izao. Isika nefa malala tsara fa tsy masakory manohitra ny filohan'ny république ity président ny Assemblée nationale ity na dia fatany arany lalàna. Izy moa no anisan'ny teny an'ity article 45 tia ka dia asaintsika izy hamaky tsara n'io article 45 io ho an'ny olona izay manana double nationalité ho no valable ny article 45 fa ho an'ny olona izay feno taona vao nahazo nationalité hafa dia article 42 point barre no miatra. Zay zany ny fanazavana tiako entin'androany ka dia miandritsika hoe inona ny fandraisana andraikitra ataon'ny tafika satria averiky ny tafika tompoko dia taritiny olona izay tsy manana zoom-pirenena malagasy akory amin'izao tsika miteny izao ka noho izany dia ry zareo no tokony andray fepetra ilaza voalohany hoe tsy mety izao zavatra izao fa na ny HCC ny haute cour constitutionnelle izay napetraka Andry Rajoelina aza dia tsy manan-kery satria izay acte rehetra nataony ity président frappé de nullité tia dia frappé de nullité daholo zany hoe tsisy manan-kery daholo koa. Eto zany tsika dia miandra izay olona tokony andray andraikitra fa izay tsy mandray andraikitra amin'izao raha zao dia araka ny teneniko dia miray tsikombakomba. Zay ara fa dia misaotra betsaka antsika manaraka hatrany dia mandra-peona indray.